Toy izao antsara izao ny zava-nisy andiana mpianatra maromaro ny orakoraka nampaneno sarondolany izy kirioka tahaka izao ny aliny alakamisy 20 febroary 2024 teo ity tany amin'ny sivora alina tanoany no nisian'izany. Nanao afo teo amin'ny tetezana tsy an-danitra ihany koa izy ireo tamin'izay ka tsy nisy afaka nandeha ireo fiara. Araka ny loharanom-baovao moa dia niainga tamin'ny fahatapan-jiro teny amin'ny tranon'ny mpianatra eny Andrainjato no antony na tonga ity fihetsiketsehana ity. Voalazan'ireo mpianatra koa fa mitaky ny andoavana ny vatsim-pianarana efa bolana miaraka amin'ny fampitaovana izy ireo. Ary tsy mankasitraka ny famonoana ny mpianatra anankiray tany Barikadimy any Toamasina. Tonga teny avy hatrany ny mpitandro filaminana, tsy nisy ny korotana fa nilamina izany avy eo. Mipetraka moa ny fanontaniana amin'ny tranga toy izao hoe angave rehefa manao fitakiana dia tsy maintsy manohitohina ny filaminam-bahoaka. Miandry fanairana ve vao hanazava ny anton-javatra iray ny tompon'andraikitra. Asa efa lasa fahazaran'ny tompon'andraikitra aty fotony angambany hoe miandry baiko avy any ambony na dia efa eo aminy aza ny fahalalahana hanatanteraka izany andraikitra izany sao voakiana. Rehefa tsy misy manararaotra na mandroba na mandoro fananana sy izay mety mitovitovy amin'izany dia tsy manohitohina. Manoloana ny zava-misy ara-politika eto Madagasikara izao dia irariana tsy hidiran'ny fanaovana fitaovana politika ny mpianatra sy tsy hidiran'izy ireo amin'izany.